Traboina misy hatrany amin'ny arivo mahery avy amin'ny fokotany Mavoky Avaratra, tsara ranonosikely ary Ambalavoly no notolorana fanomezana tanana sy fanampiny avy amin'ny fikambanana TVHB sy ny mpiara-miasa aminy eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga. Nizarana vary fotsy avokoa izy rehetra ireo ka tao amin'ny EPP Tsaramandroso sy teny amin'ny Maison des Quartiers Ambalavoly no toerana nanolorana ny fanomezana avy amin'ny fikambanana. Misaotra betsaka ny Zokibe Abdala fa nanome fanampinanay nosikely ny tsara rahana. Eo azy any isan'ilay Traboina. Raha ndray mizao fa ketraka. Ny fanampina avy amin'ny président Abdala zao dia mahafinaritra sady faly zay satria tonga aminay zay vao tonga aminay eto fanampina avy amin'ny président Abdala. Dia faly vahoaka Mavoky Avaratra satria nahazo zay fanampina zay tamin'ny fadobian'ny rano. Ia, ny voalohantenay avy ato Mavoky Avaratra dia mankasitraka indrindra ny président Abdala ao anatin'ny fitarihana ny TGFFB fa nitsinjo sy nijery an'ireto madinika indrindra fa ireo le tratra ny fahadoboana noho ny amin'ny fandalovan'ny rano dia mankasitraka sady mankatelina indrindra izay fa manana ray aman-dreny mijery amin'izao fahasahiranana mandalo amin'ny vahoaka zao. Mankasitraka indrindra to. Misaotra ny TVHB zany fa mba nanay Traboina zany dia fisaorana be zany ho anazy. Nandamina ny fizarana teny amin'ny site misy ireo Traboina ny komity pokotany avy. Izy ireo ihany koa no nitondra ny teny fisaorana ho an'ny fikambanana TVHB eto Mahajanga. Misy tokoa fanomezana ho an'ny olona doborano taty amin'ny fokotany zay endreketako zany tsara ranonosikely zay avy amin'ny président Abdala izy io. Ny fiaraha-miasanay hatramin'izay moa dia nangataka tamin'izay mba hampiny ny olona dobo taty aminay satria maro izy ireo ao ny lena ny vary, lena ny rehetrarehetra dia zay mba nisy kely taminazy zany natolotra ny ao anay dia izy zao zaranay eto zao amin'ny cité Tsaramandroso eto zao. Raha ny olona teto amin'ny fokotany raha dobo rano zany angamba dia fa ny ambongibongy kely any foana angamba tsy dobo fa tena dobo daholo zay. Fa nisa moa zany eo amin'ny 900 eo 1000 eo angamba olona dobo rano tato amin'ny fokotany misy anay tato. Eny misaotra betsaka fa na eno ny fadoboana eto Ambalavoly i Abdala dia tonga izy nanome vary telogony ho an'ireto dobony rano Traboina avy any ambony any ary amin'ny EPP Fifio satria ny tranondreo zany hatramin'izao mbola tsy azo petrana avy nijery tany mihitsy izay lena be ary nirodana le trano presque zany le reny-tandroy ireo tena mirodana jiaby. Eo dia navy tany zay nandeha nijery dia hitanay tena mbola tsy sevitra mihitsy. Tsinjo ny mpiaramonina mpiaravelona aminazy aingany mba hitombo be ny alana. Tsy dia nisy fanomanana lehibe nataon'ny fikambanana TVHB sy ny mpiara-miasa aminy tamin'ny fizarana fanampina ho an'ny Traboina teto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga ity. Tsy nipetra-potsiny ihany koa ny fikambanana raha nahita ny voina nazo ireo Traboina teto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga. Raha na elo ny vina zay nahazo mpiarabelona amin'ny tena zany eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga sy ny antsoavo maro samy hafa hita tamin'ny Namanjely teto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga tsy hay tsy hipetra-potsiny. Ary ny eto zany tsy afaka hiteny hoe izay rery indravita azy eto manokana manofisaorana sahady ho an'ireo mpandraraha izay nanome tanana ny ara-miasa amin'ny TVHB tsy iza zany ny Cosmos sy ny Gros Mabibo izay nanampy anay amin'izay nahazoana ty fizarana amin'ny vary ity. Ary tsy hijanona hatreto foana ny fanampiana mpiarabelona eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga satria amin'ilay teny filamatra ny TVHB ihany hoe Tanora Vona mpandroso ny fahatroboeny anisan'ny fampandrosoana izay zavatra ohatran'ity raha vao mahita namana izay tratran'izay voina zay dia tsy miravoravo tanana mba nanampy an'ireo. Dia engany mba Andriamanitra kasoavana mba tsy verina zavatra tahaka ny tohintsony eto koa sahady dia manentana antsika vahoaka an-tampon-tanànan'ny Mahajanga raha ny mpitondra rehetrarehetra raha mpandraraha rehetrarehetra aleo mba hiara isalahy hifanome tanana mba hijery vahaolana maharitra mba tsy hiverenana zavatra tahaka antony amin'ny asara mitaona manaraka. Eto sahady efa mijery vahaolana eo amin'ny TVHB fa araka ny fiteniko teo tsy vita amin'ny vavabe izy ity ary tsy ho vitana irery zay nanaovany antsoavo mbola ho avy ny fotoana iarahana mba hijery ny vahaolana maharitra mba tsy hiverenan'izay araka ny teniko teo amin'ny voalohany. Ary marinina koa zany zavatra zay nizarainay androany tsy hoe zavatra ny omanina fa tampotampoka na dia ny tampotampoka ihany fa niezaka zahay nijery zay ampy nijery zay kely anananay teo am-pelantananay miaraka amin'ny mpandrara zay mpiara-miasa zay nizarainay androany. Dia sambo elavelona tsika tampon-tanànan'ny Mahajanga elavelona tsika rehetra. Ny fikambanana TVHB eto Mahajanga fantatra amin'ny asa sosialy sy ny fanampiana ireo mpiaramonina aminy indrindra fa ireo sahirana.
izay indrindra no nanosika ny fikambanana nanolotra izay voatsirambin'ny tanany tamin'ireo traboina rehetra teto ataptanana ny Mahajanga ity.